zay aloha mba te hitondra hafatra ho an'le zenizeny toeranao fanambarana tamin'ny ainao manjery reny zay zany de tsotsana anay misy tolona tito a nataony vaoka malagasy antapisisana efa mantaonany maro ary vatantenanay zao anisan'ny tolona ary tsy vitan'izay fa filoha Mikaela io koa ny tolona efa mantaonana atako angamba tsisy tsy halala fa efa nidiran'ny filoha Mikaela tany Aponja zany fitolomany zany ho fanavotana ny vaoka malagasy zay tsy nahakivy azy na de gaja izy a de mbola nanohy an'le tolona ny zavatra mahagaga nefa ho antsika zenizeny fampitaizatsika io a amin'ny mahazenizedy anareo zay aloha marina fa mbola misy tsy fahampiana tsaikefa nareo aza korakoa rehefa mamoaka hevitra ary aza manao hevitra manana endrika manery sao de ho lokoin'olona ho mpanohitra vaovao zay nareo zahay tsy manamaiva fa 3 herinandro ange ary tsy nareo reny nahavitany baolina fa mbola fijoroan'ny filoha Mikaela na tonga le fandrasena ankehitriny tsika manao fanambarana somary hafahafa le izy satria mana fitohinanay mpitolona tsy nanao reny ny mpitolona zay ny tolona amantaonany maro teto ary mbo niarany tambatra atsika nanao aniny le 3 herinandro iny ary tsy nivita raha tsy nijoro filoha Mikaela nafika vaoka malagasy ka tsy zay rehetra ny tolona kosa tsy zay rehetra ny tolona kosa zay nianatra apetsakinay zahay zao a mbola tsy ao anatin'ity fitondrana ty fa maninona zahay androany a miaro azy hatramy farany ny antony de tsotra diso tafahoatranoatra le fanatrana teto noho na fitsoko ny radojoelona sy ny forongo ka aminay tompoka mbola azo leferina daholo zay zavatra mandalo anatin'efa volana satria amantaonana izy teto niarahantsika menakary zavatra niainana teto raha tsy nisy ny filoha Mikaela dia tsy tafavoaka atsika atao anatin'ny fanagetsana nataon-dradojoelona ka filoha Mikaela koa tsy mpanao miracle ary tsy arytsika ny tolona rehetra no nomena toerana zay aloha mila hainy zenizeny ary nareo zenizeny koa vadibadidely ndraindray nareo milaza hoe zay tsy manao politika androany koa nareo manao mibasahira mitady hoe toerana politika rehefa manao politika mila mahitsy fijery ary mila fahamatorana zay zany a ny fanazavako sy amaliko anareo ampahenjena koa satria nareo mpitolona nahazahoanany fanjesena arak'izay lazainareo inona ny misakana anareo tsy mankany amin'ny filoha Mikaela olo-kafa ara misy olona tsy mitolona raha isy ny filoha Mikaela misy olona tsy mpanao politika raha isy ny filoha Mikaela fa nareo zany aza mifamazavaza eny amin'ny ainao manjeritsika fa raha io mitohy de hadikanay ho mpanohitra vaovao nareo de tsy olana na nilaza azy tena ho mafy radojoela fa vitanay ny fanohitra aminy vo may ve tsika am'izao fotoana zao ka mba tsy hidirantsika am'izay zavatra zay manentana antsika zenizeny zahay mba hifanantona moramora mpitolona ankehitriny de mifandamina ary manana faharetana rehefa miavy niatsika tolona toy ataonay zao zahay zao alainareo modely ny tolona nataonay tetompoka tsy nivitany zenizeny zay amantaonany maro zahay reny tarehibenay zao ny haindoaka malagasy ary zahay tsy nahazo toerana manjaky ty androany fa zahay koa mankasitsaka ny filoha Mikaela amin'ny taridalana oety ho fanavotana ny vaoka malagasy tsy mila hoe manavitra anahy filoha Mikaela fa manavitra ny vaoka malagasy ary tsy mila manavitra ny zenizeny fa manavitra ny vaoka malagasy hafatra tompoko napetraka aminareo zenizeny aza manao faneho-kevitra mienjika fanerena sy fanoherana be fahatana lay fitondrana efa hita mandeha ty zay nefa apetsaka aminareo zenizeny zay koa zany manankolazaina ihany manoloana ny zavatra mifamaofao amin'ny tambadrotra serasera ao satria misy assistant parlementaire manao trafika any Atuiliara koa milesaketo zay tompoka tsy hiaro tsy hoe hiaro na anao avocat du diable fa fatatsay loatra zany filoha mpanina sy tena de nasolo-miaiko zany ny zavatra fotom-pivelomana eny arana izy mbola tsy nanao politika manjaky izy nanao politika manjaky ty androany manana seha-piharina olo zany ary mazava tsara fa ny safidianana nanaovany politika de tsotra nahatsapa zavatra betsaka izy tao anatin'ny fihariana nataony fa mila politika tsy maintsy manjay anjaran'ny politika vo afaka mitondra fampandrosoana an'ny firenena de ny safidy izy nanao politika
tsy adala ny vaoaka ny toliara ny fidy azy telo miantaona tsy adala koa zao fitondrana zao a ny safidy azy ny solombavam-bahoaka ny safidy azy ho filoana assemblée nationale be dia be ny ao fa matory io safidiana eo a tsapany olona ny fahamatorana ao anatiny fitantananjaram-panjakana sy ao anatin'ny politika ka raha misy ny assistany manao trafika na dia zanakinao an-trano ary ny taizanao tsy mbola kely tsy ho hainao ny fanahy vao may assistant tokony ho haintsika nefa zany assistant zany miainga tany amin'ny fanohanana tany fifidiana ny safidiana ifantenana ny reny tsy hoe mandalo CES akory vao anenjy assistant io ary misy olona tenjena mandalo CES tseroa mbola manao zavatra tsy manjary ao aorenan'io dia iza nomenao tsy le ministra nanenjy azy sa le filoam-pirenena nanenjy azy ka ankehitriny na assistant na tsy assistant filohan'ny antemperam-pirenena nanao ny trafiky isakono tomponandraikitra mipeloka ataony ka na assistant filoasteny izy tsy isy filoasteny velively hanao trafikana ataony ty zany sokatra zany zay mahalala azy zay zanakatoliara tsy adala zay ny fidy azy teny miantaony zavatra hafa any amin'ny ara-politika zany no ifampitsikerantsia fa tsy hoe tsy teny manao zay kosa aloha fotoana zao malinay le vavatsika ao Facebook satria efa diso tafahoatra loatra le diabolisation ampiasainareo nareo tsy ory avamanana ary tsy zakanareo hoe mahita mpitolona lasa mitazaka ny zany ampiamiram-pirenena zay ary izy koa mahitsy be izy ao anatin'ny fitaritana amin'ny ampiamiram-pirenena dia mino aho fa nareo le firongony nareo le ekipanjajoelona mivoy zay zavatra mandeha mitady zay zavatra hovoizinareo fa zay vahoaka tsy adala ka ao anay zany a tsy miaro ny olona manao trafika fa nizaniza manao trafika na assistant iza na assistant iza enjeny lalàna fa aoka re tsy lay olona nanenjy an'le olona no hampangaina hoe tsokombakomba ny assistant tomboka ny assistance teny zany amanjato ny ao tiliara ny azy mako a mivelatra be ny azy ny assistant ka raha misy raha iro manao afoka da ataoko angamba tsy tokony nisy nidirany zany filoana assemblée nationale zany zany trafika zany fa enjeonareo le olona dia raha izy manao intervention tsy kombakomba izy fa za mino tsy manao intervention izy fiaro amin'ny sady tsy teny sarotiny amin'ny zavatra ohatran'izany zany niarany asa aminy fatako tsara zany tsy teny zany tsy ho naman'olona amin'ny resaka trafika zany lininona ny karazana trafika tsy tiny zany tsy teny zavatra mampalaza azy ty fampianarana ty manavitsolona amin'ny resaka fahasalamana ty mampianatra zaza any an-dafy ty fanatanjahantena tampitseo angamba ny activité alalantsika ny filositeny ary zay parcours zay nidirana ao anaty politika na tsatsarana zao tanjona mahafiloana assemblée nationale azao zay tompoko ny afatra aza lany andro ny mégalo aza lanina ny diaboliser hanaritsina olona fa olona ne tsy zay rehetra ratsina no ratsy fa zay sitsaka andriamanitra ho ratsy no ratsy sotra